mbola sy tovovavy fahaly manatra ny araba any aminareo any tokantrano any na izany ary fahaly manasanareo any koa anaraka hatramin'ny farandray ity fotoanantsika androany ity avy hatrany dia roso amin'ny andindin'ireo vaovao isika raha omaly isika niresaka ny mandrina ny orinasa jirama ny olana antranga taminy sy ny firavonan'ny olana indrindra fa mikasika ny fitokonana izay mikasan'ireo sendika ny mpiasa izany ho tanterahana toraka izany ihany koa ho an'nivon'ny compagnie pitaterana national air Madagascar dia fantatra fa dia vahan'ny ihany koa izany olana izany eo amin'ity setra ity izay nahitana resabe moa tamin'iny herinandro iny nisy ny marimaritra iraisana raha araka ny fantatra rehefa nisy ny fampiresahana teo amin'ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa air Madagascar ity sy ny tompona ndraikitra isantsokajiny tatra izay vaovao izay indrindra ary vola raha vao avy sy tsiery rakotoarson miverina amin'ny laoniny eny amin'ny seranam-piaramanidiny vato satria dia niova famindra ny sendika izay nanatanteraka fitokonana nanomboka ny herinandro lasa teo. Raha nikasany hanatanteraka fitokonana faobe izy ireo tamin'ity herinandro ity ary nanome fehim-potoana 27 ora amahan'ny ministera sy ny filakevim-pitantanana ny olana ary voana amin'ny anexa B dia nihemotra izy ireo. Raha nitaritra azo avy amin'ny ministera fitaterana dia nisy ny marimaritra iraisana izay hita tao aorian'ny dinika ny rahan'ny sindika sy ny teo anivon'ny ministera ary ny filakevim-pitantanana ny zotra air Madagasikara. Niato noho izany ny fitokonana izay nitanteran'izy ireo. Laza kosa ny teo anivon'ny ministera fitaterana fa mitoy ny ezaka tanterahana hialana amin'ny lisitra mainty na ny anexa B. Ny fialana amin'ny anexa B izay anisan'ny fitakian'ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny zotra air Madagasikara ary antony nanaovana ny fitokonana ny herinandro lasa teo.